hoe eo amina gazety de la Grandine toy an'le fanontaniana namana teo ihany dia raha andeha hoany Maputo eo mouvance anankitelo eo ka nangana le gouvernement izy sans le hoe vidéoconférence sans André Rajoelina dia inona no zavatra horaisinao le motoflo asa raha eritreretana zany mba afaka tanterahana fa dia aleo moa tantara no mitsara anazy eo hoe afaka tanterahana misany gouvernementa tsy misy amin'ny ny mouvance André Rajoelina zany zavatra tsapaka fotsiny dia efa misy gouvernement eto zao ary any anatin'ny ny nomination zay natao ny premier ministre dia mahatraka tsara ny gouvernement dia mandraikandraiky ny sy miasa mpiarinasa reo ministre satria tsy misy mitsy erakany zany hoe firenena tsy misy mpitondro tsy misy fanjakana am'izao zany na gouvernement ka tsy maintsy mandravateraka sy manao miasan'ny gouvernement mandrapitsarany zany gouvernement iraisany zany tiako maramaka fa mifahamonana dia misy aty mouvance Rajoelina ary zay indrindra tena miangava mihitsy atanandro ary mba isaitsena lalina ireo zoky ray aman-dreny zay efa mitantaka mandritra ny fotoana maro teto amin'ity fireneny ity mba heritreritra ary mitsanatsitso zareo hoe mosakana apandroso na afatsika miroso makany amin'ny 4e république miangava tanandro miangava n'izy ireo mba maiky miangava mba ahazoma ty gouvernement ity satria akomba zay to ministère avona tena hoe tsy fanarahana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe ministère aostely hoe no entina hivoaka andeho amin'ny velany indray mitondra ny olona rehetrarehetra makany dia ataoko namany fa betsaka nefa fanantrany vaoaka malagasy tsy tokony misy tsony fandaniana tsy toko tsy fohoana afahantsika manao fandaniana neopapana sy be loatra mihoatra n'izay zavatra zay raha misy mifandefena satria ko ministère avao dia fanontantanana zavatra to ia dia toko fa tokony mitapajoro ny gouvernement zay tokony ihana Bertrand Levimanana amin'ny TVM raha toka tsy tateraka tsaka sy ndavany lay voarakitra tao amin'ireo le fanarahana tany Maputo 1 Maputo 2 Addis Abeba eo anatrehan'ny communauté internationale avetsy hoe miendrika hoe sanction ny Madagasikara zay satria tsy voaja le fanarahana inona no andraikitra raisinao amin'izay fotoan'izay Andriamatoa Filoha ny zavatra tsarafatantsika angavany amin'izao tsika miteny zao ao anatin'ny fitazanany tetezamita dia tsy misy tsonya olona akakiteny hoe ianina ny tokony araikitra na ianina ny tokony araikitra satria efa miara mitatany zao ny filohan'ny tetezamita dia André Rajoelina zay mitatana ny mouvance Rajoelina ny co-président du conseil présidentiel zay manaramaso mizotra ny toetra rasy ny zavatra rehetra misy tao amin'ny firenena sy mifanapakevitra zay tokony horaisina manaramaso ny zavatra rehetrarehetra dia avy amin'ny mouvance anankiroa mouvance APR sy ny mouvance Marc Ravalomanana ny préministre dia la mouvance diratsiraka ny amlohany ro zavatra any amin'ny fitantanan'olona efa misy avy amin'ny mouvance rehetra tokony araikitra dao ny tsirairay avy ary zay no iatsoko mba sanandiny teny andiniky indrindrindrindra ny tombotsoa am-bahoaka andiniky indrindrindrindra ny tombotsoa am-pireneny ka ohatra ka misy ny fiapetra mety fotonga na mety ho sazy mety ho azo dia atoko fa tsy amin'ny mouvance anankiray ny mahatonga an'izany mety amin'ny mouvance telo fa aloha tsy ny tena mouvance telo fa atao hoe samy tokony araikitra daholy no bisomany Flo manareko ny présidence Salomba zao tena mahafalalaka zao manapakevitra zao ny présidence Salomba fa fahatakako anazy mbola tsy eto izy mbola tsy tonga eto Madagasikara izy satria zay no mahatonga ny mifanasana na mino ny président Mozambique hoe ho any Maputo ary indrindra ny zavatra mahagaga tsy rasina teny any satria ny misy envoyé spécial nalefa ny
mizika taty zany a zay vonoa tamin'ny sabotsy teo ary zay naramafy mihitsy ny fatongarana sisano zay a tokony tonga tamin'ity voalohany amin'andro ity nefa mitazavaranagaga tatapaka teo ny tamin'ny sabotsy arivany miana dia ohatran'ny mahazo ndraiky fanasana hoe tokony hoany adisa lehilahy fa samy meny rapportny koa ny le envoyé spécial de fa misy a fanasana tokony hoany adisa lehilahy zay ngamba ny valavalany resaka kely rinarasavo amin'ny gazety ora ny tena mba tiany vaoko fakatra koa misy le président hoe inona mariny reo le ministère zay te fanolanana raha azoko tsara izy ianao misy tambabe any ao anatin'le mouvance radio ve zany mety tsy andefitra itsony am'reo ministère tena tsy fankazahoan'reo misapapatatsika ny ministère ny mouvance radio dia ny ministère magatara akoatran'olo sozavany teny dia misy ny ministère afahana mikarakara ny mpiarabe na ny vahoaka zay nagatara ny mouvance radio io moa dia magata misy nazakazaka mihitsy amin'ny ministère hafa toy ny hoe environnement ny mouvance radio tsy magata amin'ny environnement mihitsy resaka boaterotsy ohatra ary zavatra zany tsy maintsy jerelatsika tsy maintsy jerevanakeky dolo mifandina na zavatra rehetrarehetra zany na nypamitaro na ny anketriny na amin'ny amin'ny hoavy satria ny zavatra ataony tsy mifiledarana tombotsoan'le ministra na ny mpitantana fa ny amanana ny olana zay misy eto amin'ny firenena zany hoe ministère dia davana ny karohana ny tombotsoa zany no hojerena ny tsirairay avy no anatin'le zay tsy mahatavoaka an'le ministère zay tsy mahatavoaka ny gouvernement ka ny mouvance razoelona dia misy zavatra ministère betsaka efa nanagaanay a io no tiako lena zay na hoe ao anatin'ny phase de négociation zany ianao tsy tokony idevoareny mihitsy alo ny zavatra ao anatiny zany négociation zany ohatran'izay ihany ohatran'ny mahagaga anazy satria ny sasany dia mbola tsy sasany nomination dia efa mahitanarana samy hoe tia ny ministèran'ny averia mouvance ary ohatran'ny fandenakanymona zao dia efa misy anaran'olona hoe tia ny ministre ny agriculture dia ohatran'ny gaga zay hoe ohatran'ny mandenan'izy any hoe zany fitatana le raha ambany sa oha satria mbola tsisy koa ny proposition de ministre mbola tsisy koa ny nomination nataony président en transition zay raha zay zay tokony miarana somisy validé ny nomination ministre